Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 9 ny volana febroary 2024. Ry hava malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny zavatra izay nampahafantarin'ny Fanahy Masina tamiko izay tokony ho arahantsika tsiraray avy. Ry havana tsara ny Tompo satria rehefa tonga ny fotoana hialantsika ety dia tsy atondra na inona isika miala eto ambon'ity tany ity. Ry havana manasanao hiary vavaka amiko alohany hanambarako izay tiany Fanahy Masina ambara sy ampahafantarina anareo ary koa izany ny amin'ny teny izay nomeny anambarany an'izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Misaotra ray satria ianao no Adonay, ianao no El Shaddai. Ianao Tompo no Andriamanitry ny nofo rehetra, Andriamanitry ny zavatra hita sy ny tsy hita. Ka anandratra anao indray aho ray malala ao. Anandratra anao aho eo anatrehany izao tontolo izao. Ka mangataka aminao Tompo misandrata Jesosy ho fantatry ny olona rehetra ny fahalebiazanao. Tompo malala ao, mangataka ny Fanahy Masinao aho. Fanahy Masina ho ity aho. Ity aho manetry tena eo anatrehanao. Ianao no patronako. Ianao no mitantana ny fiainako. Ianao no mibaiko izay ambarako. Izay ataoko dia ianao Fanahy Masina no mibaiko ahy. Ka mangataka aminao Fanahy Masina amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao no andray ny kontrola ny tenako manontolo, ny fanaiko, ny momba ahy manontolo. Ka angina aho hietry eo anatrehanao. Ka mitenena Fanahy Masina amin'ny vahoakanao. Fanahy Masina, oka koa ianao ampihiratra ny masom-panahy olona tsiraray avy. Mba halala ny fahamarinanao, mba hiverina aminao Jesosy ny zanakao izay mbola any ivelan'ny vala. Tompo malala ao, mifona eo anatrehanao aho. Mifona ao Jesosy mamela ny eloko, mamindra fo amiko. Sasao amin'ny ranao ao Jesosy ary rakofy ao ambanin'ny tana maherinao izahako sy ny ankohonako Jesosy. Oka ny ranao andrakotra anay, andrakotra ny ankohonako, ary koa andrakotra ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, izanatsipika izay mitady alefa ny anafokanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina izany, fa entin'ny rivotra tolona venina ny tany foana izany. Jesosy malala ao, oka ny ranao andrakotra anay, manodidina anay tsiraray avy, toy ny manda afo. Satria ianao ilay afo mandevina. Ianao ilay afo mandevina ny fahavalo rehetra Jesosy. Ka oka ianao Tompo no anodidina anay tsiraray avy. Misandrata ray misandrata satria ho avy ianao. Ianao irery no Andriamanitra, ary ny lohalika rehetra mandohalika eo anatrehanao. Na ny ety an-tany izany, na ny ambanin'ny tany, na ny any an-danitra, na izanaiza ray dia mandohalika eo anatrehanao. Ka misandrata ray, voninahitra ho anao rery ihany. Misaotra Tompo malala ao. Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, hijoro vavolombelona aho anambara aminao ny amin'ny izay nampahafantarin'ny Fanahy Masina tamiko hanampy antsika tokoa izany raha ohatra moa ka anaraka ianao. Izany hoe momba ny amin'ny telefona izany. Ry havana, tamin'ny taona lasa raha nandeha nanao vakansa izahay, dia alohan'izay handeha zany dia niteny tamiko ny Fanahy Masina hoe aza mitondra telefona ianao. Satria ry havana, ny nampahafantarin'ny Fanahy Masina efa ela dia ny telefona dia birao fiasako.
Zany hoe ny fampiasako ny telefona dia ho an'ny asan'Andriamanitra izany no tena lehibe indrindra ao. Dia eo ihany koa zany any amin'ny mamaly ny ankonako amin'ny telefona aho dia eo ihany koa zany amin'ny fenoko hira, fiderana, fenoko toriteny sy momba ny amin'ny tompo izany no tena ampiasako ny telefona. Ry havana, zay zany no tena hoe zavatra betsaka ilaiko ny telefona ry havana. Dia tamin'io fotoana io zany andeha hanao vakansa izahay. No ny andeha hanao vakansa izahay dia niteny tamiko Fanahy Masina hoe aza mitondra telefona ianao. Satria zany nampahafantariny ahy tsara fa ny ankonako miaraka amiko daholo izy rehetra zany. Dia no ny aveo no nefa tonga tany ampanaovana vakansa izahay. Dia tsy nitondra telefona aho izany satria izahay rehefa atao trano izany dia io telefona io indraindray zany tsy mamaly telefona aho na kopeko zany ny sonerian'ny telefona. Satria ny telefona rehefa atao trano daholo zany ny ankonako dia tsy manaraka anahy foana zany telefona. Fa indray mipetraka eny amin'ny latabatra eny na ohatra hoe adiniko amin'ny toerana anankiray zany satria rehefa ato zany ny ankonako dia tsy ilaiko firy ny telefona raha tsy hoe enoko tenin'Andriamanitra na hira fiderana sotr'izany. Dia rehefa ohatra ka ny ivelany anefa izy ireo dia ny telefona zany miaraka amiko na akaikiko fa raha misy sone ohatra zany zareo miantso amin'ny telefona, ny ankizy any am-pianarana na dia efa lehibe ara ireo, na koa hoe ny vadiko miantso any am-piasana dia mamaly ahy zany. Rehefa hitako zany ny fiantson'izy ireo, fa raha ohatra ka tsy hitako dia mamerina miantso aho rehefa avy eo zany. Dia tamin'io fotoana io zany dia tsy nitondra telefona aho nandeha nanao vakansa. Ry havana, ny Fanahy Masina no naniraka ahy anao izany. Aleloia, aleloia. Ahoana ny fomba fiainanao rehefa ohatra ka tsisy telefona amin'ny tananao? Ry havana, rehefa tsisy telefona amintsika dia lasa ohatran'ny hoe hafahafa isika rehefa zatra an'io telefona io. Fa tena mahatsara antsika izany ny tsisy telefona indraindray. Satria ry havana, hoy ny Fanahy Masina tamiko, hoy izy tamiko tany ampanaovana vakansa, hoy izy hoe ho toy izany rehefa miala ety An-Tany. Amen. Ho toy izany rehefa miala ety An-Tany. Aleloia. Azonao ve ny tiany Fanahy Masina ambara? Ry havana, zay no nambarany tamiko. Satria rehefa tsisy telefona isika dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fanahy amin'Andriamanitra izany. Satria ny telefona rehefa amintsika dia mijery an'io foana isika, ary indrindra ny olona ao anatin'ny réseaux sociaux tena fantoka ampiasain'ny Satana io ka mitandrema tompoko. Satria voafatotra miondrika mijery an'io telefona io foana ianao raha mbola ao anatin'ny ireny karazana réseaux fiarahany maro rehetra ireny. Mila mitandrina isika satria ny fanahintsika dia mila fahanginana miaino ny Fanahy Masina, miaino ny tompo ary misaina ny zavatra any ambony. Ry havana, mbola niteny ihany ny Fanahy Masina hoe ho antsika izany ity teny ity nambarany ity hoe tsapanao va ry zanak'olombelona fa tsy ahatondra na inona
miala ety An-Tany ianao. Amen. Averiko indray ny teny Fanahy Masina. Hoy izy hoe, tsapanao vary zanak'olombelona, fa tsy ahatondra na inona miala ety An-Tany ianao. Amen. Tena marina izany. Izany teny izany dia tenin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny bokin'ny Timoty Voalohany 4:9. Andao vakintsika izany. 7. Hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy ahatondra na inona rehefa miala. Amen. Ry havana mazava tsara, tsy nitondra isika na inona tamin'isika teraka tonga tety ambony tany. Ary ho toy izany ihany koa rehefa miala ety isika, tsy ahatondra na inona isika, na io telefona tiantsika io aza. Io dia tavela ety ambony tany ihany koa. Ary koa ny baiboly zay tiantsika raha tia mamaky ten'Andriamanitra moa ianao, io baiboly vakiantsika io, tiantsika io, dia rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety, dia ho avy ny fotoana farany amakiantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety, dia alohan'ny ahafatesantsika dia hihidy ny baibolitsika, hihidy mandrakizay, raha ohatra moa ka nihidy izy alohan'ny ianao ho faty. Raha ohatra teo ampisokafana ny baibolinao ka maty ianao, dia iny izy nisokatra iny dia tsy afaka amaky an'ilay baiboly intsony ianao. Fa vita hatreo. Toy izany ihany koa ny zavatra rehetra izay hitantsika maso. Na inona tsy hatondra na inona isika. Hoy ny tenin'ny Paoly eo amin'ny 9:5, ho toizako kely, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ao amin'ny Timoty Voalohany 4:9 zany io. Fa raha manakanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. Amen. Zay zany, raha manana sakafo hohanina isika sy fitafiana dia efa ampy antsika izay. Izay no baikon'i Jesosy. Tsy hoe koa ho azo avokoa izao zavatry ny tany izao. Ry havana, i Joba dia nanambara mihitsy, ndao vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Joba 1:2. Hoy Joba, ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sady ny teny hoe, i Joba zany io ny teny io, nitanjaka no nivoako avy tany an-kibony neny, ary mitanjaka no iverenako any. Ny Tompo no nanome, ary ny Tompo no nanaisotra. Isaorana anie ny anaran'ny Tompo. Amen. Hitanareo zany. Nitanjaka hoy Joba ny nivoany avy ao an-kibony neniny, mamany zany. Ary koa hoy izy, mitanjaka ihany koa no iverenako any. Zany hoe rehefa maty zany isika. Ry havana, tsy hatondra na inona isika. Tamin'io fotoana io, tamin'izay nanao vakansa, dia natsiaro filaminana be ny foko amam-panahiko. Ary tena hoe niaino bebe kokoa any Fanahy Masina ao. Satria miteny izy. Ary tena hoe tao anatin'ny fisainana tanteraka ny zavatra any ambony ao. Ry havana, mila isika miezaka hiala bebe kokoa amin'ny telefona. Ahoana ny ataonao rehefa alohan'ny hatory ianao? Rehefa mivavaka ve ianao, dia mbola misokatra eo ihany ve ny telefonanao?
dia raha maneno dia raisinao. Ry havana, tsy afaka isika sady anatona ny tompo no hifikitra an'izao tontolo izao. Oka isika hitandrina sao de lasa toy ny sampy, lasa toy ny andriamanitra kely ny telefona na ny ordinateur izay ampiasaintsika. Mila mitandrina isika tompoko. Mila antsika ny tompo, tsy zavatra mamatopatotra antsika. Ry havana, mila mitandrina isika satria efa mandroso tena alavitra ny teknôlôjia. Alavitra be. Tsy fantako na fantatrao na tsy fantatrao. Fa ny zavatra tiako ampafantarina anao raha mbola tsy mahafantatra ianao, dia fijoroana vavolombelona kely no ataoko ny amin'ny zanako lahy. Ry havana, tamin'ny taona lasa dia niasa alina ny zanako lahy. Zany hoe job étudiant zany no nataony. Dia tamin'io fotoana io zany avy nivavaka aho ny alina. Efa tany amin'ny ray maraina tany hoany. Dia andeha hiakatra andeha atory aho, zany hoe efa avy ny resaka tamin'ny zanako lahy zany dia andeha hiakatra andeha atory. Dia no ny tonga aho zany tao amin'ny etazy misy anay sy ny ramosehako dia henoko izany fa mbola maneno ny ordinateur ny zanako lahy any ambony zany. Dia no ny avy eo niakatra aho tany amin'ny toerana misy azy any ambony zany. Dia hitako zany fa tsy nihidy zany ny ordinateurany. Fa mbola maneno izany ilay izy zany henoko hatrany ambany zany. Dia niteny taminy ahako hoe adinonao ny namono ny ordinateuranao. Ohatrohatra zany zavatra noteneniko taminazy. Ry havana, any amin'ny toeram-piasana misy azy izy, alavitra be misy anay, tena alavitra be, no namono ny ordinateurany à distance. Izany dia ny telefona ny tany aminy no namonony à distance ny ordinateurany. Satria mifandray zany ireo. Ry havana, toy izany ny zavatra efa miseho amin'izao vaninandro ianantsika izao. Eo ihany koa ny jiro. Raha ohatra ka adinony ny mamono ny jiro ao amin'ny efitranony, dia naiza misy azy, na any am-pianarana io, na any am-piasana io, dia afaka vonony avy any ihany koa à distance ny jiro ao amin'ny efitranony. Ry havana, ny tompo dia nanome alalana ananantsika zavatra tsara sy lehibe indrindra. Nefa tokony hoentintsika amin'ny fahendrena izany. Ny zavatra ray hafa ihany koa nahataitra ahy dia nampahafantarina zanako lahy tamiko fa rehefa miantso ahy amin'ny telefona izy, dia tsy mila intsony izy manao numéro, fa miteny izy amin'ny telefonany hoe atsoy maman. Ny feoany fotsiny izany dia mamaly ilay telefona hoe antsoko i maman. Ohatrohatra zany zavatra tenen'ilay telefona. Ry havana, nataony teo imasoko izany. Tena zavatra mampatahotra, zavatra tsy takatra antsika everina ny zavatra miseho amin'izao vaninandro ianantsika izao. Ary io telefona io zany dia afaka amin'ny fiteny isan-karazany no afaka ampiasaina amin'izay. Ilay zanako lahy moa izy miteny japonais, dia amin'ny teny japonais zany no nampianony ahy. Miteny izy amin'ilay telefona, napetrako alavidavitra ny telefonako, dia hoy izy hoe tia mama ho fantatra ve eno tiako ho hita ho azy zavatra zay. Dia nampahafantariny azy zavatra zay. Satria ny resaka izay mianaka momba ny amin'ny teknôlôjia izay lasa alavitra. Dia
eo akaikiko izy no miteny amin'ilay telefona, dia miteny ilay telefona, zany hoe amin'ny teny japonais moa zany tsy fantatro le izy, dia miteny ilay telefona, dia tonga dia maneno telefonako. Ry havana, zava-doza ny fandrosoan'izao fiainana iainantsika izao, ka mila mitandrina isika ho ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara. Misy zany no hoe mahatsara azy, ary misy ihany koa no hoe tsy mahatsara azy, ka mila mitandrina isika tompoko. Engany isika tsiraray avy tena hitondra ny telefona antsika amin'ny fahendrena sy amin'ny fahamasinana tanteraka, satria tompoko ho avy Jesosy. Raha ohatra moa ka eo ampihenona telefona amin'ny zavatra tsisy antony isika, na hoe ampiresahana teniteny foana, na ohatra mandany andro ao amin'ny fijerevana fiainana olona ianao, ao amin'ny Facebook na zay karazana zavatra hafa io, dia tonga tampoka Jesosy, na tonga ny andro elanao ety. Aiza no tany aleanao? Aiza no iafaranao? Ry havana, lanitra sa afo be? Tsisy telefona any an-danitra, tsisy ordinateur any an-danitra, tsisy telefona any an-danitra, tsisy ordinateur any an-danitra. Sao dia voafatotry ny zavatry ny tany isika ka ho tavela ety. Mifoaza enoy ny Fanahy Masina fa hampianatra anao izy. Mieza misaraka tsikelikely, tsy mifikitra loatra amin'ny telefona. Sambo dia niteny mitsy amin'ny vady aman-janako hoe, rehefa tonga ny fotoana ho iaho tsy ilaiko intsony ny telefona, satria ny taona efa mahay mandroso, ny volo efa fotsy ny atsasany, ny voloko izany. Ry havana, amin'izay fotoana zay ho iaho dia tsy mila telefona intsony aho. Tsy mila telefona intsony rehefa tonga ny fotoana anginako tanteraka eo anatrehany izao tontolo izao. Rehefa miteny ny tompo hoe ampy zay, dia na telefona ary dia tsy ilaiko akory anelingelina ny fiainako. Io telefona io dia birao anaovako ny asan'i Jesosy. Ry havana, ny lanitra no tanjontsika, ka raha ohatra ka voasakana ny telefona fotsiny isika, ka io no tsy idirantsika ny an-danitra, dia anisany tena manitra indrindra isika. Oka isika ifakazatra amin'ny tsy toa, dia hiadana isika. Amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ao manao ny asan'i Jesosy, satria mbola betsaka ny tiany ho vonjena. Fa ho avy ny fotoana anginako, ho avy ny fotoana anginako. Tsy haina ho afaka firy taona izany, tsy haina ho afaka firy volana izany, fa mila isika tsiraray avy tompoko mifankazatra amin'ny tsy to, mifankazara amin'ny tompo ianao, manokana tena ho an'i Jesosy, mifadia anina, miresa aminy, manaova louange, mibeba, tadiavo bebe kokoa izy, dia hiadana ianao, hiadana ianao. Satria ho avy ny fotoana isika izao dia hiala ety, hiala ety. Sao de telefona maro be no mifatopatotra amin'ny tongotra anao, araky ny fanahy izany, ka tsy ho tafakatra amin'ny fampakarana ianao, fa ho tavela ety, na ho very any amin'ny elo. Ry havana, inona no mbola mamatotra anao? Inona no mbola mamatotra anao? Misara amin'izao tontolo izao,
fa mifikira amin'Andriamanitra. Ry havana izay ny anio, raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko fa ho avy Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.